Vaovao finoana no isarahantsika mijitakariva ity zava-dehibe no nitranga tao amin'ny FGKM Manandrina Lovasoa Avaradrano tao. Ny farany herinandro lasa teo etsika rososona tokoa no nomariana tao anatin'izany fotoam-pahakalazana izany. Toy izao ny tatim-baovao. Nanetriketrika ny fotoam-pahakalazana tao amin'ny FGKM Manandrina Lovasoa Avaradrano satria zava-dehibe roa no indray nankalazana tao an-toerana ny farany herinandro lasa teo. Teo ny fankalazana ny faharoapolo taona na mpitandrina ny pastera Ravalson izay nivoaka tao an-toeram-panomanana mpitandrina faculté de théologie protestante Ambatonakanga ny taona 1970. Ankilany ny fankalazana ny faharoapolo taona ny fiara-miasa teo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana FGKM Manandrina Lovasoa Avaradrano. Nizara roa ihany koa ny fotoam-pahakalazana satria ny zoma 7 oktobra dia nisy ny fanompoam-pivavahana no tarihany synodam-paritany Arivo Avaradrano. Voromaro tokoa ireo mpitandrina mpiara-manompona natrika izany ny toy ny Alahady 9 oktobra ny fankalazana fa nireny fiangonana sy ny zanak'ampelezana kosa no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Samy nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo ireo andro roa ireo. Ireo rehetra nandray fitenenana dia samy nanao fankasitrahana ny mpitandrina mianakavy noho ny ezaka nataon'izy ireo nandrisin'ireo polotona lasa izay. Ny fotoana tahaka izao tokoa moa dia natao ankaherezana sy ampirisihana ny mpitandrina amin'ny fiatrehana ny fanompoana ho avy. Amin'ny taona 2014 natokanay zany anaovan'izay fankalazana izay. Ny tenakavy finoana eto amin'ny fitandremana dia nanapa-kevitra tany am-boalohany fa hanomboka hanomana izay mety ho avy ny mpitandrina mianakavy rehefa rahatra izay tsy eto-tsony izy, tsy hoe sanatria rehefa maty fa rehefa mandeha misotro ronono. Dia izany no nataonay mba eritreretana hoe tsy erikerika miakaviana miakavanana izy amin'ny fitadiavana amin'ny fieritreretana n'ireo fianakaviany fa dia ny fiangonana no manampy azy fantoka izy zany amin'ny rahan'Andriamanitra fotsiny. Izay ezaka nataonay tamin'ity taona ity zany raha ny androany dia eo amin'ny 30 tapitrisa eo no voaray ariary eo. Izay zany voandronay hatramin'ny androany fa izany koa tsy manakana andro havana izay mahatsiaro tena fa mbola tara kely amin'ny fanomezana anjara vidiny no hanombotra an'izany no handraiman'Andriamanitra ihany. Nisy ny fankasitrahan'ny fiangonana ny mpitandrina sady fankaherizana azy koa nanapa-kevitra ny fiangonana fa anamboatra trano ho an'ny mpitandrina ary atomboka dian'izao ny fanamboarana izany trano izany. Na ny mpitandrina mianakavy na ny kristiana sy ny zanak'ampelezana avy eo amin'ny FGKM Manandrina Lovasoa Avaradrano dia samy nanao ny fahavononana sy ny etaeta ny fanohizana ny fiara-miasa. Efa betsaka raha teo ny dingana efa vitany rotonta raha tsy laza fa tsy ny fananganana dispensaire sy ankany miampy ny fanitarana sy ny fanatsarana ny trano fiangonana. Hatreto ny kitoko lasa toko vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao makasitraka fenonao. Naritra an'izay ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany toetrano fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray. Veloma toko.